rainay tsara indrindra ny an-danitro be fitiavana ianao ray mpamonjy anay satria ianao no naharo tongotra mantanana anay misaotra anao zay no ireo fitahiana sy fanambinana be dehibe nomenao anay tamin'ny lasa eny fa na dia tsy hatonona anay aza izany dia nomenao anay maimaim-poana satria tena tia anay ianao ankehitriny tompo dia manolo tenao anao zay ka hiaino ny feonao andray ny afatra avy amin'ny teninao ary hampiatra izany ka hitondra soa voatsara ny fahamarinana ty amponay ny teninao tononoko ny vavaka ahasandratro eo anolohan'ny seza fiandriananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Mbola fifaliana indray ny miaraka amintsika manohy ny taridalana fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny ity fionaantsika ity. Loha hevitra lehibe no jerentsika nandritra ny fotoana maromaro ny arahantsika dia nianatra ny amin'ny atao hoe ny maha-kristianina, ny tombontsoa amin'ny maha-kristianina, ireo zavatra tsy maintsy lalovana eo amin'ny fiainana kristianina, indraindray zavatsarotra, indraindray fisedrana, fiaikana kanefa dia Andriamanitra manome fampanantenana, manome valosoa ary manome valosoa ny fahafoizan-tenantsika niaraka tamin'izany dia lavitrezaky ny maha-kristianina izany. Androany indray isika dia mbola hotoizantsika ilay resaka tombontsoan'ny maha-kristianina, mahazanak'Andriamanitra satria ny antony dia izao matetika isika dia faly mitanisa zavatra tsy mety indraindray dia ireny zavatra ratsy ireny no hitanisana ho tanisaina be dia be kanefa eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ity fiainana maha-kristianina ity misy zavatsarotra, misy zavatra mety fisedrany fa ampahany kely eo amin'izay nomanin'Andriamanitra antsika ireny. Indraindray isika dia milona ao anatin'ireny toe-javatra ireny mafy ny miaraka amin'Andriamanitra, sarotra ny miaraka amin'Andriamanitra dia izany no irairaina isan'andro dia indraindray mety ho kivy satria zavatra ratsy foana no tanisaina fa miaraka amin'Andriamanitra dia ny tsara no betsaka ary ny feonantsika androany dia izao mampitombo ny fanantenana, mampitombo indray ny fahafantarantsika ireo zavatra tsara izay ho manin'Andriamanitra ho antsika amin'ny mahampanaradian'i Kristy tsika. Inona avy ary ireo zavatra tsara ampahany kely ihany no voatanisa ao anatin'ny soratra masina ary ampahany kely amindreo ihany ary no resanantsika amin'ity feonantsika ity fa be dia be tsy voatanisa no manin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Andeha jerentsika azy voasoratra ao amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko voalohany. Petera faharoa toko voalohany ka manomboka amin'ny andininy faharoa hatramin'ny andininy fafito. Petera faharoa toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny fafito. Zao ny ambarany tenin'Andriamanitra. Anatranatra taridalana ao antsika zany izy ity afatrafatra izay ampitain'ny apôstôly Petera mba hahatonga antsika ho mendrika amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny vonainy sy ny fahatsarana. Ary zany no nanatanterahany antsika ireo teny fikasana sady soa lehibe indrindra mba ho tonga hampiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afaka mandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Tapahantsika kely ny an-dalanteny manome teny fikasana izy efa nomena ny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra dia ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra noho izany dia izao aoka isika hiray fomba amin'Andriamanitra, hanana ny fomba an'Andriamanitra. Ary io le tena tian'Andriamanitra ho atongavany amin'ny fiainantsika, miaina amin'ny fomba an'Andriamanitra. Ny fombantsika zany dia tokony fomba an'Andriamanitra amin'ny andininy fahaefatra ny misy an'izy io mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Sao dia misy tsy fomba an'Andriamanitra hiainantsika, sao dia misy tsy fanaon'Andriamanitra ataontsika. Fa efa nampanekena-tsika ny zavatra rehetra, inona moa ny dikan'izany? Efa manome antoka Andriamanitra
fa voavonjy isika noho izany andao iaina araka ny fomba an'Andriamanitra re, andao fantarina ny fomba an'Andriamanitra dia iaina amin'ny fomba an'Andriamanitra. Andiny ny fahadimy isika ka noho izany dia izao manaova ny zotom-po rehetra, manaova ny zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoana dia maneho tanjatsaina, ary amin'ny fahatanjahantsaina dia fahalalana, amin'ny fahalalana dia fahononam-po, amin'ny fahononam-po dia faharetana, amin'ny faharetana dia toe-panaraka an'Andriamanitra, amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Asehony eo zany dingana rehetra izay ilaintsika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra: ny finoana, ny fahatanjahantsaina, ny fahalalana, ny faharetana, ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fitiavana ny rahalahy. Zany no fiainana, zany ny fomba an'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra iainantsika zanany amin'ny maha-kristianina antsika. Mbola misy andininy hafa ihany koa izay manome toky antsika ny ao amin'ny Efesianina toko voalohany. Andeha jerentsika Efesianina toko voalohany andininy faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo. Efesianina toko voalohany andininy faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana, izay tenany dia fanehony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny zavatra rehetra. Nomena, nampanekeny ho an'ny fiangonana ny zavatra rehetra, izay mameno zavatra rehetra, mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Isika zany dia tenan'i Kristy, izay sara anio ny sokatra masina antsika. Tenan'i Kristy izay nampandreseny, ampanekeny ny zavatra rehetra, teny fikasana omen'Andriamanitra ho antsika koa zany toe-javatra izany. Mbola manome teny fikasana anankiray ihany koa izy ho jerentsika ao amin'ny Romanina toko 4:20 andininy faharoapolo. Romanina 4:20 andininy faharoapolo. Andengy ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina toko 4:20 andininy faharoapolo. Rehefa hita dia vakiana manasa anao mba hiara-mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoan'ny Satana faingana hoe eo ambanin'ny tongotrareo. Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro ny Satana hoe eo ambanin'ny tongotrareo. Ny teny fikasana ao ambadik'izay dia izao: tsy hoe miandry antsika any amin'ilay fiainana mandrakizay vao afaka mandresy an'ny Satana, fa den'izao isika dia afaka mandresy an'ny Satana. Mandresy an'ny Satana ary dia apetraka Kristy eo ambany tongontsika, ho torotorony eo ambany tongontsika mihitsy Satana sy ny asa ratsiny rehetra. Misy teny fikasana mahafinaritra omeny sokatra masina antsika, omeny Kristy antsika rehefa manaiky hiara-dalana amin'i Jesosy isika, dia misy teny fikasana mahafinaritra mandresy ny ratsy ny dikan'izany hoe ho torotoroina eo ambany tongontsika Satana sy ny firongona. Mahafinaritra zany ary dia manana teny fikasana afaka mandresy an'ny Satana zany isika rehetra. Andeha ho jerentsika indray ny voasoratra ao amin'ny Ezekiela toko 7:20. Any amin'ny testameta taloha indray zany isika mivadika kely eny amin'ny testameta taloha, toko 7:20 andininy 7:20. Ezekiela 7:20 andininy 7:20. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ezekiela toko 7:20 andininy 7:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny alehiben'ny heliko tamin'ny tsy fahamarinan'ny varotra dia voalotonao ny fitoerana masina, koa izany no amoahako afo avy ao aminao, andevina anao ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao, eo mason'izay rehetra mijery anao. Mbola manome tokindray Andriamanitra ho an'ny kristianina fa io Satana io dia azon'Andriamanitra levonina hodorana amin'ny afo izy io. Dia mbola manimery antsika indray zany. Io manko ny tena olana ny fahotana, ary avezany ny fahotana avy amin'ny Satana. Ka dia izao manome toky Andriamanitra fa ho potehiny mihitsy ilay niendohan'ny fahotana,
afaka ravana le ny andohan'ny fahotana de satana zany ka rehefa rava le ny andohan'ny fahotana de izao mandresy ny fahotana izy zany teny fikasana omen'Andriamanitra ny anjarantsika zany de manolo tena fotsiny hiaraka amin'Andriamanitra fa izy no hanao ny asa rehetra izy no hanao ny asa rehetra ho fandresena ny fahavalo tombontsoa lehibe ny maha-kristianina ny mahampanaradian'ny kristiantsika oravana ny ota sy ny fahafatesana ompitehan'Andriamanitra koa ny ota sy ny fahafatesana izay mandava manapodika antsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andiny fa 4:20 Korintiana voalohany toko 5:20 andiny fa 4:20 ahoana ny anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy ilay fahafatesana zay mampijaly mampiororo antsika zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fahafatesana no fahavalo farany oresena io zany tena fahoriana goavana indrindra zay manjoa antsika ny fahafatesana no fahavalo farany oresena manome toky Andriamanitra fa andresy ny fahafatesana isika raha lasa anabavy malama ny akamaroantsika ny tokantranontsika rehetra samy efa nandalo tamin'ny fisedrany fitsapan'ny fahafatesana namoy olon-tiana ray aman-dreny sanatria mety zanaka aza amin'izay fotoana izay de tsy isy tsony ny fahafatesana oresen'Andriamanitra ary amafisiny mihitsy eo amin'ny 5:20 amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andenge jerentsika Korintiana voalohany toko 5:10 andininy fa 20 hatramin'ny 7:10 sy 8:10 zao ny mba agnaten'Andriamanitra fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa amin'izany ry zala malalako miorena tsara aza miova may fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika mandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Jesosy ilay mpampianatra antsika i Jesosy ilay manana fanampinanarana hoe Kristy de nanaraka azy isika ka tonga kristianina izy no anome antsika ny fandresena lehibe meny antsika ny fandresena zany teny fikasana goavana izay atolotr'Andriamanitra mahaimaim-pona ao antsika namany mpandresy isika ka izao ny fandresena tsy miandry antsika any amin'ilay faran'ilay ady vo mahazo antoka hoe mpandresy isika fa ny mahafinaritra amin'ity fiainana kristianina ity de zao andro any de efa mahafantatra fa mpandresy eo an-dalany ady isika eo an-tany fiadiana fa mandresy isika miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy miandry any amin'ny faran'ny ady zany ohatra zany zao hoe manao baolina kitra fantatsika moa zany fa eo amin'ny 90 minitra eo ny faharetany lalao baolina kitra dia miandry any amin'le ora farany mihitsy zay vao fantatra hoe mandresy tsy zany ity ady ity ady amin'ny satana ady amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fahaverezana mandrakizay fa vao manomboka le ady de efa mahafantatra fa tena mpandresy isika tsy maintsy miady mandray anjara amin'ny ady fa fantatra fa tsy maintsy mandresy zany ny fiainana kristianina miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy miandry amin'ny fiverenan'ny kristeny amin'ny lanitra isika vao ahazo antoka fa voavonjy fa androany de mahazo antoka fa voavonjy isika satria na ny antony tsy sitrapon'Andriamanitra ny ampitaintainanao ny amin'ny famonjenanao ka mandritra ny fiandrasana ny Kristy eny amin'ny lanitra de mitaintaina ianao voavonjy aho sa tsy voavonjy fa de mivavaka lo tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra de ny ahazonao antoka androany fa voavonjy ianao ary miditra ny fiainana mandrakizay isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika manome antsika ny fandresena ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika mba tiako ianao any amin'ny toerana misy ianao any raha mba miteny miaraka amiko manao hoe mpandresy miaraka amin'i Jesosy mpandresy ao amin'i Jesosy satria Jesosy no miady ho irana toko-pihira anankiray izy io manao hoe Jesosy miady ho anao ka raha izy no miady ho anao mandresy ny fiainana kristianina de fiaina mpandresena na misy aza fisedrana sy fahoriana lalovana de fiaina mpandresena
ny fiainana kristianina. Zao nambaran'ny soratra masina ianko eo amin'ny Hebreo 12. Hebreo 12. Andeha ahodintsika indray ny avadika ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 12:4 ka hatramin'ny 9:10. Hebreo 12:4 ka hatramin'ny 9:10. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa satria manana nofo amandra ny zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanana amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanadevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely novonjena fa ny taranak'i Abrahama no novonjena. Satria nandray ny nofo amandra ny zaza, nandray ny nofo amandra Jesosy Kristy, dia ny andringanana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly zany. Tsy maintsy tonga Kristy Jesosy mba handringana ny herin'ny devoly sy ny fahafatesana, ary mba hanafahany antsika izay nandany ny fiainantsika rehetra tamin'ny fankahalana an'ilay ratsy. Fa hita marina fa tsy anjely novonjeny fa ny taranak'i Abrahama, zanak'i Abrahama. Iza moa zany? Izaho sy ianao, isika ny novonjeny. Satria nanaiky andany tamin'i Kristy, nanaiky hiaraka amin'i Kristy, nanaiky hiantoraka eo amin'i Jesosy Kristy, nanaiky ny fampianaran'i Jesosy Kristy, dia izao isika ny novonjeny. Nanaiky no tonga kristianina isika, nanaiky no tonga mpianatra Kristy isika, nanaiky hianatra hanaraka ny fampianaran'ilay mpampianatra lehibe isika dia Jesosy Kristy, dia hovonjeny isika, taranak'i Abrahama isika. Zany teny fikasana izany no nomeny antsika mba hahatonga antsika azo antoka deny zao fa voavonjy isika ny maha-kristianina antsika, dia tsy fiainana lamody nga hoe kristianina ny rehetra manaraka ny Kristy mba mpivavaka dia mpivavaka isika, fa tena kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra, tena ny sitrapon'ny Kristy no sitrapontsika. Dia izao mandresy eto an-tany isika ary mandresy mandrakizay isika. Ny tompo ampitoetra zany afatra sarobidy lehibe zany ao am-pontsika ka andraisantsika fanapahan-kevitra isan'andro fa kristianina isika, tsy miala amin'ny maha-kristianina isika, ary kristianina mandrakizay isika eo am-pendrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ho tanteraka aminao zany afatra izany, mandraisa fanapahan-kevitra mba hatoky hatramin'ny farany eo amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao izay fa afatra lehibe sy mihezinezana no nomenao anay tsiraray avy, manomana fiainana sambatra ho an'ireo kristianina mahafana fo sy mahatoky ianao hatramin'ny farany ianao. Ao anatin'izany izahay tompo, kanefa ihany koa tsy fiainana sambatra, fiainana mandrakizay no homaninao, fa homenao anay sady ny fandresena ny amin'ny fahotana dia ny ety ambonin'ny tany. Mahatoky izay fa eo aminay ny tananao, miazona sy misakambana, mitantana anay, manampy anay ary mitrotro anay, manolotra ny fiainana tanteraka ho anao izay raiso anao. Ka ny fanapahan-kevitra rehetra atao dia ho salovananao ka hitondra famonjena ho an'ny tsirairay avy aminay. Tompo, terizo mahatoky hatramin'ny farany izahay, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay. Amen.